Mitaky ny fijerena bebe kokoa ny amin'ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara ny fikambanana Mazava Loha sy FMF. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny fanozongozonana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Izany no nahatonga ireto fikambanana ireto nanao fanambarana. Hoentina anakorotanana sy tsy ampandrifahalemana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Izahay Mazava Loha sy ny FMF dia manambara etona falavinay mandrindrano ny fihetsika hoentina manohitonana ny fiandrianam-pirenena na ankolaka izany na mivatana. Koa araky ny foto-kevitry Mazava Loha dia fikambanana miaro sy miaro ny sosialim-bahoaka ny tandrona kinendry sy jirony. Ny Mazava Loha madio saina, madio fo. Mazava ny fametrahana ny hoaviny ka tsy atao fitaovana. Araky ny fametraha-pihavanana sy ny dina izay ny fanaovana ary ny tsy fisaraham-bazana ao anatin'ny tontolo mpiara-monina misy azy. Izahay Mazava Loha dia vonona ny fametanana amin'ny asa fampandrimam-pahalemana ny firenena mba hampandry ny saim-bahoaka. Manao antso avokoa izahay ny jerena akaiky sy hanatsarana ny sosialim-bahoaka ary miantso ny tompon'andraikitra rehetra voakasika hijery sy hamarana izao krizy mianjady amin'ny firenena izao. Tsy lany manam-pahaizana ny firenena fa mba izy ireo manam-pahendrena. Tsy korotana no ivahan'ny krizy hoy ity fikambanana ity fa ny fifanakaloza-kevitra ihany.